ny fandresen'ny mpino kristianina. Ny fandresen'ny mpino kristianina, fandaharana totosain'ny Faramalala Razanajatovo hoenoinao eto amin'ny onjam-peon'ny radio vaovao masoa isaky ny amin'ny ora toy izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manan-kery avy any Nazareta, ilay tompon'ny tompo mpanjaka ny mpanjaka, Andriamanitra velona mandrakizay. Ary rehefa andeha hiakatra ho any an-danitra izy dia izao ny voalazany hoe mahatsara anareo izy ny fialako, fa raha tsy hiala dia tsy ho avy aty aminareo ny mpananatra, fa raha andeha aho dia hirako aty aminareo izy. Araka izay voasoratra ao amin'ny filazantsara nosoratan'i Jaona 4:7. Ka izay rehetra ny bebaka marina ary nandray an' Jesosy Kristy ho tompo sy ho mpamonjy ny fiainany no manana izany fanahy masina izany. Dia araka izay voalaza any amin'ny Jaona 1:12 hoe izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany. Dia mazava ho azy fa rehefa nandray an' Jesosy Kristy ianao, tsy hoe ilay nandray kominio na fanasan'ny tompo, fa nandray azy ho tomponao sy ho mpamonjinao, dia ao aminao ilay hery entinao mitolona ety amin'izao tontolo izao mba handresenao. Koa dia miarabanao izay manjohy hatrany ny onjam-peon'ny radio vaovao masoa na hatratra izao andron'ny Pentekosta 2:2 izao. Fanahy masin'Andriamanitra ny hitoetra betsaka ao anatinao ary ho hita taratra eny amin'ny fiainanao ny vokatry ny fanahy masina, araka izay voasoratra any amin'ny Galatiana 5:2-7 hoe fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, famorapana, fanaova-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po, ary tsy misy lalàna manohitra izany. Ka na olana io, na ady sarotra izay mandalo eo amin'ny fiainanao io, na didy izay avoaka ny fanjakana io, na inona izay fanapahana miseho ety amin'izao tontolo izao, dia tsy misy mahatohitra izany rehefa ao anatinao ny fanahy masin'Andriamanitra. Koa dia koloy ataovy izay ahatamana azy ao anatintsika tsirairay avy, dia ny fandehanana amin'ny fahamasinana sy amin'ny fahamarinana ary izay rehetra araka ny sitrapon'Andriamanitra izay tsara sady akasitrahana no marina. Izay no ela riavana fa andeha isika hiditra amin'ny taridalana izay efa nambara tamintsika tamin'ny heriny, fa ho tohizana ny taridalantsika izay nomena ny lohateny hoe ataovy izay asainy ataonareo, araka izay voasoratra any amin'ny Jaona 2:5 tapany farany. Fa mialohan'ny arahantsika amin'izany dia andeha isika ara-iombona amin'ny vavaka. Hivavaka isika tompoko. Saotranao izay Andriamanitra, ary midera ny fandaminanao, ny fitantananao, ny fitondranao ny fiainanay. Fa Andriamanitra mandrindra ny fiainanay, azahoanay fiadanana ianao. Andriamanitra izay mitantana anay mandrakariva amin'ny tanakavanan'ny fahamarinanao. Andriamanitra izay tsy mahafoy anay ary tsy mahasaraka anay, tsy mandao anay na inona izay miseho eo amin'ny fiainanay. Misaotra anao ny amin'ny nandefasanao ny fanahinao masina ho an'izay rehetra nandray an' Jesosy Kristy dia manana izany avokoa, ary tsy mba vidim-bolana tamin'ny karena, tsisy fombafomba natao, fa ny fandraisana ihany Jesosy natafidirany tato anatinay. Misaotra fa nipitsika aminay mandrakariva ianao, ny anokafanay ny varavarana izay hidiranao tamin'ny fandondonanao tao amin'ny varavaran'ny fonay, nafahanay nampandroso anao. Misaotra fa fiasanao avokoa izany rehetra izany. Petraka eo am-pelantananao ny fiainan'ny mpino kristianina rehetra, hiaina n'izany fanahy masina ao anaty izany tamin'ny nandraisana an'i Jesosy Kristy. Ary dia ho hita taratra amin'ny fiainan'ny tsirairay avy ny vokatry ny fanahinao izay efa nitanisaina teo. Ary izany fanahinao masina izany ihany koa no mbola hiasa mahery eto amin'izao fandaharana izao, hampahafantatra anay ny zava-miafiny fandresena izay tianao hisarihana lalana anay mandrakariva, mba tsy ho namana izay ho resy ny mpino kristianina manana ny fanahy masina, fa ho mpandresy tahaka an'i Jesosy Kristy ihany koa. Ka dia mitenena renao Tompo
fa miaino ny mpanomponao, ny famondraponao sy ny voninahitra ao anie a, andrakotra nay tsirairay avy, andrakotra ny tokantranonay tsirairay avy izay mandre izao fandaharana izao. Misaotra indrindra Jesosy a. Amen. Eny ary ry havana, tamin'ny heriny isika raha nazavaina teto ny tarihana lalana ihany koa isika tamin'ny hoe ataovy izay asain'i Jesosy ataonao, dia tapitra moa ny fotoana ary toizantsika izany a amin'ity andro anio ity. Asa raha tsaroanao tamin'ny heriny anio tahaka izao, raha nambara hoe isika dia mpianatra Jesosy Kristy a, dia mianatra ary misy ny zavatra be dehibe enarana mandritra ny taona amin'ny taranja maro isan-karazany izay noharina tamin'ny tany am-pianarana, fa mampianatra antsika koa Andriamanitra na tsy ho any am-pianarana raha isika ny amin'ny taranja maro toy ny faharetana, ny firaisana amin'i Jesosy Kristy a, ny fanginana ihany koa, ny fahononam-po maro isan-karazany, dia misy ny fanadinana eo anatrehan'izany. Izay no mampianatra antsika. Fa ny mpianatra tena mahomby a, dia ny mpianatra manao famerenana rehefa tonga any an-trano. Izany hoe mandray lesona izy any am-pianarana, dia mifantoka tsara eo amin'izay fandraisana ny lesona, ary dia averina iny rehefa tonga any am-pianarana. Dia ny fanaovana famerenana mandrakariva matetika, izany no ahaizana rehefa miverina indray any an-tsekoly, dia mahazo voalohany amin'ny fanadinana, dia mandresy ary mifindra kilasy. Izay tiako hatongavana aminao ry havana dia izao hoe mba firy ireny tenin'Andriamanitra eninao hoe eny fa na dia ataontsika hoe nitaridalana tamin'ny heriny ihany aza ohatra no andeha ho raisintsika, dia mba nanao famerenana ve ianao? Jesosy mihitsy anie no mampamerina an'ireny rehetra ireny, ny tenin'Andriamanitra izay eninao, ny fampianarana izay eninao, aza atao atsirambana fa ampamerenin'i Jesosy an'ireny isika. Omeko ohatra anie ianao ohatra hoe araka izay voasoratra any amin'ny Petera 1:4 dia izao ny voalaza eo amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary mihoatra noho ny zavatra rehetra dia mifankatiava tsara. Dia eninao izany izay tenin'i Jesosy izay dia inona no fampianarana ataon'i Jesosy anao amin'izany? Ataony ianao mifanena amin'ny olona izay mahasosotra anao, ataony ianao miaraka amin'olona na tafaradalana amin'olona na mifanena amin'ny olona izay nanana ady taminao, ilay olona izay tena manahirany. Dia inona ary no ataonao eo anatrehany mampianatra anao? Fa betsaka ry havana ny mivily lalana, betsaka ny mangarika, betsaka ny manozona po hoe mbola ho hitanao kely ny azo anao fa izany nanaovanao an'ireny. Ao ihany koa ireo izay mampitombo fankahalana ao anatin'ny fony ao dia hoe tia indray ilay mahasosotra ty. Ao moa dia ny manompa anakapo mihitsy. Fa nga moa izany ilay nasaina nataonao ianao ny mpianatra Jesosy Kristy ny tenin'i Jesosy dia ny hoe mifankatiava, ary ny taridalana an'io izay hitarihana anao dia ny hoe ataovy izay nasain'i Jesosy ataonao. Fa ianao tsy mety manao akory. Ao anatin'ny tokantranona mpivady moa dia tena ahitana tranga maro isan-karazany mihitsy amin'ity mampianatra Jesosy Kristy atsika ity ry havana. Jesosy miteny an'ny lehilahy hoe ianareo lehilahy tiava ny vadinareo, ianareo vehivavy manekeny vadinareo, araka izay voasoratra any amin'ny Efesianina 5:2 sy ny 5:20 izany ambarako anao izany, fa tsy teniko akory izany fa tenin'Andriamanitra. Dia inona ny zavatra miseho? Be dehibe ry havana ny mafoa, tsy mandrarahan'izany fa hoe efa ray trano ato, efa metota ny fitiavany, efa bobongolo efa ny ankizy sisa ny iraisany, ko raha tsy inona mbola ity an'io. Io anie olona efa nijangajanga, io anie olona efa izao iza koa no anaiky an'io tsony. Alao ranga samy manao ny lohany isan-karazany ny tenin'ny mpivady ao anaty tokantrano ao. Nga zany le hoe mpianatra. Ny mpianatra dia izay asain'ny mpampianatra atao no atao,
Ary izany nanambarana eto hoe ataovy izay sain'i Jesosy ataonao. Fa ianao ara tsy manao an'ilay izy akoriko, ahoana moa no azahoanao ny fandresena? Mahatsiaro ny zanako ary havana tamin'ny mbola mpianatra mbola kely. Dia rehefa miverina avy any am-pianarana izy ka mianatra ny trano, dia atoro izy hoe zao ange ny fanaovana an'io e, hitanao ity atao an'izao dia atao an'izao. Fa asa ny zanakareo raha mba nanao an'izany, fa tsy zany ozy izy maîtresse tanay, fa zao no atao ozy izy maîtresse tanay. Mpampianatra ny zava-dehibe amin'ny mpianatra. Ary raha tsy manao zava-dehibe any Jesosy Kristy ilay mpampianatra antsika, isika mpianatra Jesosy, dia azafady tompoko fa tsy ahita fahombiazana eo amin'ny fiainana. Tamin'ny herinandro lasa iny raha nisy rahavavy anankiray izay nisy zavatra anankiray mba hanodedaviny, dia natoroko izy hoe izao atao dia izao atao, fa ianao ihany no mandeha ihany fa tsy mitondra olona ianao. Dia eno ozy izy. Ary rehefa tonga tany amin'ilay toerana izy inona nataony ozy ianao? Nitondra olona izy. Dia lasa sorena hatramin'ilay olona izay nandray azy, satria naninona? Tsy nanaraka ny teny izay ny fanarahana, tsy nankatoa ny teny izay ny fanarahana. Ary izy io manana olana io rahavavy io. Dia hoy izy mantsy azy hoe rahavavy ataonao ahoana kay ny anaiky an'Andriamanitra tsy hitanao? Raha tenin'ny olona hitanao aza, efa andrarananao zao fa tsy azo atao no ataonao. Tsy teo imasoko ianao dia mihevitra ianao fa tsy fantatro ilay olona izay nentinao tany amin'ity toerana. Kanefa ilay olona tany amin'izany toerana izany niantso hoe ahoana fa lasa nisy olona hafa indray koa nentiny? Tahaka izany anie isika eo amin'Andriamanitra. Ataonao ahoana ny anaiky an'Andriamanitra tsy hitan'ny masonao? Fampiarana, fampiasana, exercice avokoa ry havana ny asa rehetra izay ataonao eo anoloany ny mpampiasanao. Fa atovy izay asainy ataonao. Ny famonjena efa voatokan' Jesosy Kristy ho anao, fa tsy ho an'ilay namanao izay mitovy olana aminao. Fa na samy mitovy aza neny ny olany, dia samy hafa neny fa olana izay atolotr'Andriamanitra. Raha toa izao hoe manana olana araisiko ohatra eo amin'ny lafin'ny ara-bola ohatra, ianao koa manana olana eo amin'ny lafin'ny ara-bola. Tsy ny vahaolana atolony ahy akory ny nda ho atolony ianao. Jereo tsary Elizabeta, jereo koa Iana, jereo ihany koa Sara, olona ao anaty baiboly avokoa izany tanisaiko aminao izany. Reo ange samy nanana olana amin'ny tsy fananan-janaka e. Fa nga mitovy ny fomba nanomezan'Andriamanitra zanaka azy ireo. Samy hafa, na dia samy nino an'Andriamanitra aza, na dia samy nanompo an'Andriamanitra aza, ary samy nanana ny fotoana izay nanomezan'Andriamanitra azy. Tahaka ny Iana izao dia herintaona tao aorian'ny namangin'ny tompo azy no nomeny ny zanaka. I Sara efa manakaiky ny 100 taona izay vao nomeny ny zanaka. Elizabeta tsy fantany akory nanomezan'Andriamanitra azy ny zanaka. Izany ny ambarako anao hoe tsy mitovy ka, tsy mitovy mihitsy. Fa ianao izay mandre ny tenin'Andriamanitra, izay iresahany Jesosy Kristy, ataovy izay asainy ataonao. Aza hiadiana hevitra akory re. Mosesy anie tamin'ny tarihana ny zanak'Israely rehefa tafavoaka somatsara tao amin'ny tany Egipta, izay tany nanandevozana an'ireo zanak'Israely ireo, dia nisy lalana roa anie teo anoloan'ny Mosesy. Fa inona no nataon'ny Mosesy? Tsy hoe ho sanganehana fotsiny satria anankiroa reto ka iza no alehako, fa nitodika tamin'Andriamanitra izy ary niaino an'Andriamanitra. Lay lalana roa zany dia lalana nakany amin'ny tanin'ny Filistina, tena be ady ihany, ary tsy nalefan'Andriamanitra tany ny zanak'Israely, na dia akaiky kely aza io lalana io, fa nentin'Andriamanitra ny vilo any amin'ny lalana mahazo any nevitra moron'ny ranomasina mena ny olona. Samy misy ady avokoa ireo
fa tany amin'izany toerana izany no nitenenan'Andriamanitra tamin'ny Mosesy hoe aty ny lalana. Andriamanitra ihany no mahafantatra an'izay zavatra miseho any aloha rehetrarehetra any. Fa Mosesy ry havana teo anatrehan'ny tenin'Andriamanitra tsy miteny hoe Andriamanitra, aty anie no akaiky, hitanao zay fa andeha tongotra, hitanao fa maro be ny vahoaka, maninona izay tsy alefanao aty amin'ny akaiky aty? Tsy niady-hevitra mihitsy Mosesy, fa nanaiky izy izay nitarihan'Andriamanitra azy. De tena nisy ady tokoa anie, ranomasina be eo anoloana, ny Egyptiana ireny fa tonga miaraka amin'ny fitaovam-piadiana sy ny kalesy maro be, miaraka amin'ny miaramila mahatanjaka izay mitarika an'izany Egyptiana izany, fa mahatoky ny fitarihan'Andriamanitra ry havana. Andriamanitra tsy mba mandainga izany, Andriamanitra tsy mba mamitaka izany, fa rehefa miteny izy dia tanterahany ny teny, satria tsy mahay mandainga hatry ny fony fahagolo izy araka izay voasoratra any amin'ny Titosy toko voalohany ny 2:2. Fa rehefa Andriamanitra no eketeny, na inona miseho ao aloha ao, dia miantoka izy, miantoka ny teniny izy, ary manam-pirofo izy fa marina amin'ny teniny io Andriamanitra io. Tsy navelany nangahiahy ny zanak'Israely, tsy navelany nangahiahy Mosesy izay nitarika an'ireo zanak'Israely ireo. Fa inona no atao kosa Mosesy? Inga ozy ny tehana eny an-tananao, nga ny teny nisy inona fa tsy tehana, dia ningainy Mosesy. Fa i Mosesy indray tsy niady-hevitra hoe tehana ve no ingaina, fa ady anie ty-atrehana ty, rano be nge ty atao anoloana ty ry Andriamanitra. Tsy izany ka, nanao izay nasain'Andriamanitra natao izy, kapohy ny rano izy dia nikapohany ny rano, tsy hitakatry ny saina ny zavatra izay asain'Andriamanitra atao. Fa dia nisokatra anie ny rano dia nandeha nge ny zanak'Israely, lalana voatokana ho an'ny zanak'Israely io. Fa mba nandeha nipingapinga teny koa nge ireto Egyptiana, tsy lalana natao ho an'ny fahavalonao, ny lalana izay sokafan'Andriamanitra ho anao. Fa inona nasehon'Andriamanitra? Nasain'Andriamanitra ny kapohan'ny Mosesy indray ny rano dia sarony ny ranomasina tao, ireo Egyptiana miaraka amin'ny kalesiny, miaraka amin'ny miaramila izay miseho matanjaka. Izany ny fanarahana ny tenin'Andriamanitra. Taonanao ary havana, atovy izay asainy ataonao. Aza miady hevitra, aza miady varotra. Ianao vehivavy, manekery ny vadinao aza miteny hoe iza koa no anaiky an'ilay mamilava io, iza koa no anaiky an'ilay mpamono olona io. Io nge ny vadiny meny Jesosy anao io nge ny vady fantatr'Andriamanitra fa sahaza ho anao Ianao lehilahy izay mihaino izao fandarana izao, efa notenenin'Andriamanitra hoe tiava ny vadinao, nefa ny fitiavanao zarainao amin'ny olo-kafa ny ivelany ihany, fa tsy amin'ilay vadinao akory. Dia ahoana moa tsy ho tonga ny korotany? Efa voalaza nge any amin'ny Joba toko 7:4 hoe iza no nanohitra azy ka tsy naninona. Tena maninona daholo ry havana izay manohitra n'io tenin'Andriamanitra io ny tsy fanekenao ny tenin'Andriamanitra tompony filaminana no mahatonga ny korotana eo amin'ny fiainanao. Misy ny olona izay miasa dia tia manao kolikoly, mandray kolikoly, mangalangalatra kely ao amin'ny toeram-piasanao, mandaingandainga amin'ny olona izay tonga ao, dia ohatrany hoe mizotra tsara ve ny fiainana. Izany nge ilay ambaran'ny mpitoriteny any amin'ny mpitoriteny toko 1:9 fa saingy tsy valiana vetivety ve ny ratsy atao dia mikiry mandrakariva ny fon'ny zanak'olombelona, mikiry hanao ratsy, fa tsy fantatrao ve ny vokatra izany? Hanafoana ny misy rehetra eo an-tananao ao anatin'ny ndray mpimasomonja anie izany sainga mamindra fo aminao isan'andro ve Andriamanitra? Dia izany no anararotanao, manao ny tsy marina eo amin'ny fiainanao, manao ny tsy rariny, milamina ny fiainanao fa mba topazo maso kely hoe ny tokantranonao, topazo maso kely hoe any amin'ny zanakao, any amin'ny ditra ny zanakao, fa so dia mba ny tsy fiainonao an'Andriamanitra, ny tsy fahatahoranao ny tenin'Andriamanitra no mampatonga ny zavatra hafa miklosy ozy ny fitenenana. Mahatsiaro ny tantaran'ity renim-pianakaviana anankiray ary havana raha tena tao anatin'ny fivotosa-po tamin'ny vadiny izy.
satria ny vadiny dia nandeha nitsangatsanga. Samaraina ozy izy dia mikarakara an'io bisikleta an'io dia lasa mandeha any amin'ny fitsangatsangany ihany. Dia hoy amantsy azy hoe zao aza mivotifo amin'izany ianao, tsy eo aminao mantsy ilay toerana. Eny tsy eo amiko ilay izy, fa raha tena nandray an' Jesosy Kristy ianao dia izay fandraisan'i Jesosy anao, izay fikarakarany Jesosy anao, izany koa nge mbo ataovy. Ianao aneo manota mandrakariva manao izay tiany ny fonao atao fa Jesosy nge mampiseho fitiavana aminao dia alao andramana indray izany hoe izy lava moa izay fifampiresahanay, fa izay ny hafaran'ny teniny. Dia afaka 2 andro 3 andro ny antso izy. Izao ny zavatra nisy raha vavo izy vao ny fo maraina hoy izy, fafako tsara ny bisikleta, nampandrosoko vary mafana izy miaraka amin'ny laoka. Dia gagagaga ilay rangahy hoy izy, inona izao ataonao izao? Manomana ny dianao raha andeha vao maraina ianao ka. Teo ny vadiny dia latsa-dranomaso ary ny fona tamin'ny zavatra izay nataony. Ndao ianao hiaraka amiko izy mantsy an'ilay ramatoa vadiny. Rehefa netiny niaraka taminy hoaiza ho any amin'ity ilay vehivavy izay fitsangatsangany. Dia teo izy nanambarany hoe manomboka androany dia tsy miaraka aminao tsony fa tsisy mahavita ohatra ny vadiko, ary tsy misy ty ohatra ny vadiko. Raha mandre izany tantara izany ianao dia mba ahoana? Mety hiteny ianao hoe za aloha tsy mahavita an'izany. Eny ary fitiavana neny naseho an'ilay ramatoa ilay fitiavan'i Jesosy tao anatiny aneny ny ekeny. Fa rehefa tsy manaiky ny fitiavan'i Jesosy ianao dia atovy ary arak'izay tianao arak'izay mbola andehananao fa ho aiza iny dianao iny, ho aiza io fandavanao io, mitondranao ho any amin'ny fahareseny izany ry havana, mitondranao ho any amin'ny tsy fahombiazana, mitondranao ho any amin'ny ozona ao anatin'ny fiainanao, ao anatin'ny tokantranonao, ny tsy fanarahanao ny tenin'Andriamanitra. Ka nitaridalatsika an'io dia mitaona mandrakariva ry havana hoe ataovy izay asain'i Jesosy ataonao, ka isan'andro vao mifoha ianao dia miaino azy, mitokana miaraka amin'ny Jesosy mihitsy, manana fotoana mihitsy miaino azy mialohan'izay andehananao hiasa na anaovanao raharaha na anaovanao zavatra hafa ao anatin'ny fiainanao. Fa omen'Andriamanitra ny torohevitra ny ianao mandritra ny tontolo andro izany dia ho hitanao ao anatin'ny famakiana ny Baiboly. Mamaky Baiboly ary alohan'ny hamakiana Baiboly dia mivavaha ianao mangataka ny fanahy masina anazavany teny izay vakinao. Fa tsy efa ny fisainan'olombelona rery ry havana ny famakiana n'io tenin'Andriamanitra io. Tsy fantatrao hoe inona ny dikan'ilay ny vakinao teo, raha toa ka ny fahalalanao tsy mivavaka akory ianao, tsy mangataka ny fanahy masina anazavany teny izay hovakinao ianao, no avy dia hiraparapanao. Tsisy hainao inona moa ny dikan'izay ny vakinao teo tokoa, tsisy dikany aminao, dia ararotiny devoly ange ianao ho taominy ao anatin'ny fahalainana hamaky, ho taominy ao anatin'ny tsy firarahinana izany famakiana Baiboly izany. Tsy mandray Baiboly akory raha tsy hoe lahady anga any am-piangonana. Kanefa moa izao raha ny faritra Analamanga manokana ny resahana dia ao anatin'ny fihiboana ary tsy misokatra ny fiangonana rehefa lahady. Dia vao maika mikombona ao io Baiboly io dia rehefa tsy hain'ny tenin'Andriamanitra ny ry havana dia misosoka ny devoly, manokatra varavarana mihitsy ny sofinao, ienona azy amin'izay fotoana izay. Dia eo ianao liana ary ilay devoly mpamitaka, mpandainga, izany no ambabo ny fonao mba hinony ianao. Koa manomboka izao andao angataka amin'ny tompo mihitsy isika, amboariny mba tena ahay anaiky, amboariny mba tena ahay ankatoa, amboariny mba tena hitombo amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy, ka hanatanteraka izay lazainy rehetra. Raha vao tsy mangataka an'izany amin'Andriamanitra ange dia io nofo io no mirongatra ary tsy tia tenin'Andriamanitra io nofontsika io ry havana. Andao sika hiaraka amin'ny imprimerie adventiste ampandroso azy ireo hikalony amintsika ilay hirany mitondra ny lohateny hoe amboary a Jesosy. Ndao ary.
Izao tenako izao feno tizao indrindra fa ity foko ity Jeso no atolotromba no avaosina tsy analabana ka anao Jeso amboary Jeso ny fiainako ka fenona lefana tsasa sy mendrika ny fisanasy ny fiteniko ekanea Jeso mba otoniana Pitrevo amico mi fitavana maitiava kuni fahavaloko Jeso ireo fomba ratsy zay nianako solore Jeso mahotenava amboary Jeso ny fiainako ka fenandrefana tsasa sy mendrika ny fisanasy ny fiteniko enganea Jeso mba otoniana dia misaotra ny imprimerie adventiste sika riavana nikalo tamintsika n'izany hira teo izany. Raha manaiky ianao ny tena ho amboarin'Andriamanitra tahaka ny Jesosy tokoa dia ho fandresena ny fanekena ny tenin'Andriamanitra rehetra aorian'ny adinao. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra hivavaka isika tompoko. Saotranao izay Andriamanitra noho ny amin'ny teninao izay manambara aminay mandrakariva fa ainy tsy fienoana iny teninao koa dia anisan'izay mampisaraka anay aminao. Ary raha tafasaraka aminao izay dia tsy mahefa na inona mihitsy, fa raha miaino ny teninao kosa izay ary mitoetra ty anatinay ny teninao dia mazava loatra ny toin'izany nambaranao fa afaka mangataka aminao na inona izay fa ho ataonao izany. Dia misaotra indrindra ny amina noloranao ny taridalana indray hitariana anay ho amin'ny fandresena. Atolotray ho anao rery ihany Andriamanitra ny dera, ny anja, ny voninahitra izay efa anao hatramin'ny taloha indrindra ary anao mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nangatahana sy nanaovana izany vavaka izany. Amen. Meko anao ry avana ny larana finday raha toa ka misy izay tianao hifandraisana dia 034 11
293 24 dia mahery izay indrindra ataovy sy asaigny ataonao velomy. noenoinao teo ny fandaharana ny fandresen'ny mpino kristianina. Ny fandresen'ny mpino kristianina natolotry Faramalala Razanajatovo teto amin'ny onjam-peon'ny radio vaovao maso.